taranja tenisy tamin'ity herinandro ty ihany koa no ny farana ny faninanana zay nikarakarainy ny knaps kosa indray izy ty teny amin'ny kianjanjareo eny votovorona faninanana zay natokana ho an'ny sokady zany enina ka hatramin'ny 17 taona ho taterina manazakino amintsika ny vokatra zany fifaninanana izany. Nototosaina teny amin'ny kianjan'ny knaps votovorona ny alarobia 7 martsa teo ny famaranana tamin'ny fifaninanana taranja tenisy no karakarain'izy ireo. Ny sokady zandriny enina ka hatramin'ny 17 taona moa nandray anjara tamin'izany hetsika izany. Anisan'ny vokatra nisongadina indrindra tamin'ity fifaninanana ity navohositra ho tompon-daka ny Vara Barjona teo amin'ny sokady latsaky ny 17 taona. Tany amin'ny taibreka tokoa mantsy vao nahavita nandesan'ny Tokina Ratahina iva teo amin'izany famaranana izany. Mpilalao misy 11 avy amina klub 14 moa namaly ny antso mpikarakara tamin'ity fifaninanana ity. Nisy mihitsy aza ny mpifaninana avy any amin'ny Hennosy La Réunion. Fantatra moa fa andiany voalohany amin'ny hetsika eo amin'ny taranja tenisy zao natao zao. Mbola itoy amin'ny fifaninanana ho an'ny sokady vehivavy senior Open izany ny 17 sy 18 aprily io avy zao. Ny volana May kosa nanaovana ny andiany fahatelo izay natokana ho an'ny sokady lehilahy Open. Tonga nanome voninahitra ity fifaninanana tenisy nikarakarain'ny knaps ity moa ny sekretera jeneraly ny federasiona, ny filohan'ny ligue n'Analamanga, ny filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra sy ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo. Ho an'ny mpikarakara indray dia nahitana ny mpandrindra eo anivon'ny knaps Ramatoa Blanche, ny filohan'ny taranja tenisy eo anivon'ny knaps Andriatsalama Mananala. Tournoi karakara indray ty amin'ny knaps moa zany dia mizara telo. Natao tamin'ity mars ty zany dia mikasika an'ireo hoe junior, zany hoe U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, garçon fille. Zay zao ny vita tamin'ity androany ty. Fa amin'ny mois de mars ndray kosa dia misy ndray tournoi zay nataontsika ho an'ny Open Dame sy Open Homme. Io zany dia natao an'rehetra na licencié na non licencié. Ny mois de mai kosa ndray ny ho ataontsika amin'io dia tournoi par équipe ho an'ireo entraîneur. Tena tanjona moa zany dia tsisy afa-tsy hoe fampandrosoana ny tenisy ary rehefa zay moa ny foto-kevitry ny knaps hoe fampandrosoana ny sport ho an'ny tanora ka anisan'izany ny tenisy na dia ny fahafantaran'ny olona ny knaps raha moa zao dia ny resaka football.